Omaly tokony tamin'ny 4 ariva tonga ny mpitandro ny filaminana nandeha tamin'ny fiara tsy mataho-dalana iray sy camion iray nanampy isa ireo namany izay tratra ny barazy teny avaratry ny tanànan'ny Benetsy no sady nanala an'ilay sakana. Nanohitra ny reto farany ny vahoaka ka raikitra ny torabato sy ny fifanenjena eraky ny tanàna hatreny antsaha miaraka tamin'ny fanapohana bomba mandatsar-dranomasy hatrany ary fampiasana fitaovam-piadinana mahery vaika toy ny Kalashnikov. Namafy anefa ny mpitandro ny filaminana fa tsy nampiasa basy nandritra izany rehetra izany. Marina fa ny tandrovana fatratra ny procédé tactique tamin'ny gestion démocratique des foules tamin'ny fanaparitana sy ny fanalana sakana izany hoe tsy nisy ny fampiasana basy tao anatin'izany fa bomba mandatsa-dranomaso ihany no nampiasain'ny mpitandro filaminana. Zao ny zavatra misy ny resahana eto amin'ny fandarana dia ny fandehany. Na iza fa io tsara babay zay voa aza tezitra fa iza era miresaka eto dia ny zavatra misy ny zavatra mitranga ny resahana. Ka raha misy zavatra milay dia resahana eto fa zavatra milay. Raha misy zavatra tsy milay dia resaka eto satria zavatra tsy milay. Raha misy zavatra makarary ny fiarahamonina dia resahana eto satria marary ny fiarahamonina. Ka so dia sambatra sambatra ao anaty faharariana zay zany raha le teny namana karaha. Ka zao ny zavatra zay resahana eto mety misy ny tsy fitovik-hevitra averina ihany fifanabeazana ihany koa no entina atao anatin'ny fandarana dia ho anan'ny fandehany. Raha misy ny tsy fitovik-hevitra dia ndao entsika ampifanajana. Iza moa zany nandrasika hanajatsika raha isika samy isika raha tsy mifanaja dia ndao tsika ezaka ny fanaja fa ao anatin'izay ihany koa no hoe ny fandraisana ny toromarika zay omeny ohatra zao le retsy mba ifanarahantsika dia mba ataovy araky ny tokony ho izy le izy rehefa hiditra ny telefonareo amin'ny orina am'raika amby folo ora sasany dia efa resahana foana hoe vonoy ny telefona vonoy ny radio nanionjapeo aloha zay vao manomboka miantso fa manjary lasa manenoneny be dia sahirana eto tsika ifampiresaka an'izany foana dia rehefa tafiditra ianao dia ny zavatra tanao voalohany raha vao maheno feo anay zany dia miteny hoe iza avy aiza ranona avy aty ananiny Patana hoandreo dilon valy eny teheroka eny aloha fa dia miaino ny zany eo am-pivarotana varokena moa ngamba tirana mandeha raha tsy diso ary eo dilon valy. Ny resaka ho an'ity an'io ity dia resaka ny hoe inona zavatra misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Ity aloha tsy azo ialana. Ho anareo mpitantana na ho anareo mpanohatra na ho aniza zany. Ho an'ireo izay everina fa heno iteny sy afaka maneho hevitra eto amin'ny firenena na iza hoa tsy vitsy avana ty resako ty na mpanao gazety na artista na tsy haiko hoe fa zao aza ompanareo any amin'ny zavatra tsy tena hoe tsisy ilana azy fa any amin'ny tsy tokony ho izy ny saim-bahoaka afantoy am'le tena zavatra tokony hojerena amin'izao fotoana zao aloha itehatany ny tongotry ny vahoaka iresaka ny tena fiainam-pirenena aza odina makany amina hoe akanjo ny Andriamatofolo hoe resaka ohatra ny zao hoe makaiza sy makaiza ny tisy zavatra tsisy fotony raindray ny resahantsika nefa misy tena zava-mitranga ilana fampidiniana ilana fampiresahana ilana fanehoan-kevitra amin'izao fotoana zao ka koa isika tsy hanao vain-drahalahy tsy marary ka miteny ohatra ny avy ohatra ty teneniko ty avy any avaratra iteny amin'ny anatsimo hoe io resaka bastuliara io foana ajanona any am'izay na iteny anatsimo anakareo izay moa le tenen'le namatsika tany atsimo tamin'ny maly le anakareo ao io filoha io ka tenenonareo izy aonganonareo izy anjara iombona atsika aloha zany ny fiainam-pirenena ka zay ason'ny firenena dia miara tomponantoko isika fa tsy ho akinina amin'ny eto avoatany na ho akinina amin'ny ary na akinina amin'ny ary aoka isika ho ateo tsy hanao vain-drahalahy tsy marary ka hoe aferany toliara zany basy toliara zany ka velao ao raha tsika malala ihany koa zao ny resaka mahakasika ny sakatia fa hoentiny namana onina saina moa ny tsipitsipiriany zay rehefa avy eo manomboka metsika indray ny any mahakasika ka inona le fifampiainona tokony ho atao ianareo ilay mpitantana miainoa aza faly ny amaly fotsiny dia aza faly ny anakina fotsiny dia iteny fotsiny hoe any mpanohatra mampirisika andreo ny mpanohatra raha misy ny sosikevitra avy amin'ny mpanohatra dia andrasana raisina mpitiavana be mihitsy hoe totana anaty fandarana dia ho anany fandehany hoe izao ny sosikevitra amin'io aoka tsika tsy hifanilika fotsiny tsy mety ny ataon'ireo hoe ka inona le mety la zao le mety
mba ialana am'le mifanebaka sy mifanidika fotsiny sika fa aleo izy sosikevitra mazava tsara azo sapahitana na azo tanterana ihany koa avy amin'izay mitondra ny faneho-kevitra eo rehefa avy eo meko ny onina saina ny fitondrana ny tena ivon'ny lahadinika sy ny resadresaka ho an'ny ity de ahoana ny fandehany ity makasika an'izay efa nresako teo hoe hodidina misy eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao ny any ity zay zavatra misy am'izao no horesantsika ato anatiny de ahoana ny fandehany miaraba anareo mirahalahy miaraba ny mpiaino rehetra zay voatanisa teo manaraka ny fandarana de ahoana ny fandehany amin'ity maraindraina ity fanamarina ity ampiandohana aloha mbola tsy mandray antso isika fa ambareo ihany na zanazy zany ny SMS de afaka alefanareo toy ny ataony Emmanuel zay mampita ny vaovao Emmanuel avy any Toliara aloha izy mety tsy Macron tsy Macron satria isan'ny horesantsika anatin'ny fandarana ny zavatra misy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy mafapana mihitsy no omaly mafapana ny omaly ary raha ny fampitamba vaovao ray araka ty ambarany Emmanuel ty zao de mitaraina ny mponina Obenetsy fa enjeny mpitandro filaminana ary alain'izy ireo ny biby fiompy mitsoka ny olona any hoy Emmanuel raha zay fampitamba vaovao izay hoarahantsika kaiky toy ny mazatra ny toy zay misy na izana izy eto amin'ny firenena moa zany toy tony tranga Obenetsy etony efa nisy ny zavanisy tamin'ny alahady ny toy omaly ary mbola maresaka amin'ity anio ity ny amin'ny hoe ny fampiasana ny mpitandro filaminana atao inona manao inona ao anatin'izay misy ny miezaka mivoisy miresaka ny amin'ny hoe fampandrina fahalemana miresaka asan-dalo ao ny manambara ny amin'ny hoe fisamborana ny olona izay manohitra ny tetikasa Basy Toliara io ao anatin'izay na zanatsy zany de raha ny tsikaritra tao anatin'izay 27 ora izay de misy ny fampiasana hery ataon'ireo mpitandro filaminana ao anatin'izay toy ny bomba mandatsatra ranomaso misy hatramin'ny fitaovam-piadiana hafa moa araka ny miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera any nisy ny naratra tao anatin'izay 27 ora izay hoarahantsika misimisy kokoa io ny makasika izay fa eo ampanangonana ny vaovao makasika izany sika amin'izao fotoana izao ary ankasitrana ny fampitamba vao avy any aminareo avy any atsimo andrefana any momba izay toejava misy izay eo amin'ny ilay toizako kely ihany le resaka maly tsika ho alaim-pana lasa hoe tsika samitsika mifangala sy mifanenjika eto ny hevitra tsy hitovizana no mahatonga an'io le tsika fifamalin'ny resaka zay misy eto Madagasikara misy ny ombonany ary aza menatra mihitsy miombon-kevitra nga moa zany de tena hoe voaozina tsy maintsy fanohitra ny mpitantana sy ny entiny sy ny ino misy ny mpanohitra zany afa mpanohitra ity na ny vahoaka entana tsy voatery fanohitra zany fa misy zavatra tena natao iombonana samy resy laharitsika fa hotakina le am'le idy zay parsa de iombonantsika mianakava zay na fomba ahoana na fomba ahoana de andao hiara itetika de hiara idinika de hiara metraka ny paika hoenty mitaky an'izay hoenty mandeho an'izay etaetantsika iombonana zay fa ndraindray mantsy izy rehefa avy amin'ny mpanohatra de lazana fa hoe hevitra bitolo hevitra tsisy ilana azy fa noerana fotsiny fa rehefa avy amin'ny mpitantana de tena zany mihitsy tena mety mihitsy ahoana resy Mikaela ka dikan'izany ny tsara de manomboka amintsika aloha ny fiombonana misy zavatra natao iombonana misy ny zavatra natao hoe iza moa tsy maniry an'izany Madagasikara tsy maintsy mandroso zany tena zavatra tsara ngizany de inona moa ny olana am'zany mpanohatra de tena Madagasikara tsy mety mandroso ka efa hoe tsy maintsy mandroso le izy de andao hiaraka androso ka rehefa tsy maintsy mandroso ihany koa Madagasikara de mba metezina nareo mpitantana eo anaiky ny hevitry ny hafa fa tsisy Madagasikara tsy maintsy mandroso ao anatin'izay daniny kibonareo zay tianareo atao zany eto ianareo mpitantana meteza ifanometanana am'ireo lazaina fa mpanohatra le tena hoe mpanohatra hoa de ohatrany de tena za moa tsy de tena tia loatra ny voambolana io fa ohatrany lasa ohatrany hoe de tsy maintsy zay ahoana siny azy alamy le Madagasikara tsy maintsy mandroso anjara diditsika de anjara andraikitsika rehetrarehetra ny manao an'izay fifanomezan-tanana eo amin'ny sambatan'olona sy ny olom-pirenena zany fampandrona Madagasikara zany fa tsy anjarany mpitantana fotsiny ihany koa nefany resahany olona saina teo moa ny amin'ny hoe indraindray ny mpitondra tsy mahay mitondra ny tantanana tsy hay tantanana ny entana tsy mahay entana misy
anjara tandrify raha ohatra ka natao mpanohatra ohatra zao ny mpanohatra de le dika le teny hoe mpanohatra mihitsy ingendrendreny ohatrany tsy mazavy mpanohatra ohatrany ahoana tokoa moa io raha misy ny fanoherana atao de zay zavatra tsy mety ny toerina fa tsy hoe zay mety koa de mbola toerina ndraiky io ary ny mpitantana eo rehefa mitantana de ny arofan'ny fitantananareo tompoko de misy andrim-panjakana zay mijoro eo reny andrim-panjakana reny de tokony anao ny asany ny vahoaka izay ataontsika hoe kitro ifaaran'ny fitantanana rehefa reo vahoaka reo no manomboka leo manomboka izy moa tenenina satria atahorana ny hetsika atahorana ny trao de lazana fa hoe sambatra hono mahantra fa sambatra de ohatra matimaty lolona zay ay tena ohatra mbola sambatra ihany kaika fa misy zavatra eto amin'ny firenena efa hita hoe tena tsy manderaka tokony izy ka ianareo mpitantanao ihany koa masahi miteny ny zavatra tsy mety rehefa hita fa tsy mety aza variana milaza ny tsy mety ataon'ny mpanohatra ohatra raha tsy mety tokoa ny zavatra tenenina fa ianareo indrindra ny tokony masa milaza voalohany ny zavatra tsy mety sy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy mba ahafahana manampy anareo fa ndraindray ohatrany hoe takotakony efa hita fa zavatra tsy mety de raha tokony ilaza ny zavatra tsy mety nataonareo de manakona ny zavatra tsy mety indray hoe afeno iza moa zany ny tompony tokony ny patron anareo tokony afantatra an'le izy indray sy ataontsika hoe tokony comprendre azo an'le zavatra mahazo anareo sy le fahasarotan'ny fitantanana zay atrehanareo no anafenanareo an'le izy ny mpandrandrana indray no anafenana lohasola iza moa no atao mpandrandrana vahoaka malagasy ny mpandrandrana ka aza anafenana lohasola ny vahoaka malagasy aza tenitenena anaovana safisika mampandradrisa fotsiny ihany ka takotakonina da olo ty zavatra rehetra ty tsisy marina zay tsisy eo fa tsy maintsy mivoaka foana ny marina fa ny lainga io ny ina moa le manao lainga maninona moa ka elikininina maninona arivo tototra tsisy ahoana moa nanaovanao lainga io raha moko tsy miandry zay le mialatsiny am'izay mpitantana manao an'izany fa misy de tena mpitantana tena mandainga de le lainga amin'io mbola azo averina misy fotoana nge mamerina zany zay eto amin'ny fandarana teo anaty fandelety zao ny lainga nafaafy tamitsika tsy nilana n'le akoho tokananakakory nanilika le lainga tsara lahatra fa de io raha malala tsisy lainga na tsy mitavoza na de mitavozavoza za marina aresiny marina zany ny fotoana fotsiny zany no mety hoe tsy mifanitsy am'le nandrasana fa zao tsy izy akory ny iandrandra zany hoe Madagascar anjakany tsy fahamarinana sy anjaka na ny teny filamatry ny repoblika eto amintsika milay le re tsy fitiavana zay zao ny voalohany naty izy fitiavana tanindrazana fandrosoana fa ohatran'le fitiavana aloha tsy haiko ohatran'ny tsy tena fitiavana ny zavatra hita eo amin'ny fiainan'ny mpitondra ohatra fa mamboly fankahalana no ataony andeha ankahalana zay tsy mitovy hevitra aminy ndeha hanery an'izay tsy mitovy hevitra aminy ndeha hanagadra sy hamonjy an'izay tsy mitovy hevitra aminy tsy fitiavana zany ary zany moa kokora atao hoe fihavanana io fa tsy natao hoe fitiavana fihavanana tanindrazana fandrosoana rehefa miresaka sika tanindrazana aiza ho aiza ny hasin'ny tanindrazana amin'izao fotoana zao tena manentana ny repoblika faefatra ny resako zany fitiavana resaka zay ny fitiavana tena anatin'ny fitiavana itsika ho andra ndreto Madagasikara aza aleo lavitra mahita hoe mody miady tsika toy izay mody miavana reny zavatra ny tranga teto reny de mody nasehotsika hoe miavana tsika mianakavy eto tsy izy mitabataba tsy izy manina lamina tsara ny fahatongavany zalahy teto fa raha nasatsika mody miady nasehotsika fa mody miady teto tsika mety mba farafaratsany mba nasa mba vitatsika ihany naneho ny zavatra mangirifiry sy marary ny vahoaka de resakatsika le tanindrazantsika io raha marary lasa tantely afadrakotra ny tanindrazana ny arem-pirenena ny tanindrazantsika izy ny lazantsika fa tsy tanindrazantsika ny idjeparsa na le nosy miparika ny tanindrazana zany zao de io efa matyasina io anjakazakany vahiny ny tanindrazana izay miresaka ny nosakatyrazako ny tanindrazana ao amin'ny nosaka ty io de efa naovantsika io raha malala io za tsy teny hoe mbola vavy moa ny fanampanazavana makasika an'iny fitiavana tanindrazana fandrosoana resaka fandrosoana tsika iny fa ny filoham-pirenentsika mihitsy no ny teny hoe tsy mandrosy Madagasikara mahantra Madagasikara mahantra ny malagasy tsy Madagasikara mahantra fa ny malagasy ao aminy loha hitsiko tsy Madagasikara no mahantra fa ny malagasy ao aminy mahantra ny malagasy
ka rehefa miresaka tsika zany mahantra de tsy mandroso zany na le fitiavana na le tanindrazana na le fandrosoana samy tsisy daholo reo eto Madagasikara fahana taloha ihany koa very le taloha nge nisy zao mety tokony iverana am'le Madagasikara any am'le taloha le teny filamatra taloha le tolom-piavotana angamba zany aloha iverina any sika fa raha ny zavatra misy am'izao ny tena manentana ny Repoblika Fahefatra de hitako ohatry ny eso ihany ary manongo tena ianao rehefa zany le teny filamatry ny Repoblika Fahefatra tsy mandeha araka ny tokony izy moa malaza aminao fa ratsy le teny filamatra fa ohatry ny hoe natao fotsiny ho teny ety mandresa lahatra nampidirina hatrany amin'ny teny filamatra ny Repoblika Fahefatra ny mety ho devise personnel na mpitantana na devise personnel na antoko mety zay ny lasa zavatra mitranga eto Madagasikara ka eo le olana resantsika hoe reny zavatra reny tokony tsy hipetrapetraka fahatany fotsiny de efa fitiavana tanindrazana fandrosoana moa izy ty fa na le fitiavana na le tanindrazana na le fandrosoana ohatrany samy mbola sisika zao efa vampitoana mitadiny very ihany koa anatin'le miverina mitadiny very satria le very nge nisy fotoana efa hita ihany hono moa ajerovako kompatana ho an'ny ilay namana tsy haiko nama eny izy tsy maheno ijoro na ibajo moa zany nanao fanelezana kely makasika ny hoe tam'izany fotoanandro tamin'ny taona fito amby sifolo sivanjato sy arivo no nisy an'ilay ino zany lahatsoratra atao amin'ny gazety boky iray revue de l'océan indien resaka makasika ny filohantsika am'izao de tam'izany fotoana zany izy no nametraka mihitsy ny teny ohatrany hoe efa voaresaka tam'izany hoe fito amby sifolo sivanjato sy arivo atao amin'ny gazety boky hoe rêver et faire rêver manofy ary mampanonofy izy tam'izany ny filoham-pirenentsika am'izao no anisan'ny mpandraharaha hiderana azy kosa aloha satria de anisan'ny kalaza sy nanana fahaiza-manao amin'ny resaka showbiz ity ranamana ity tao anatin'le show mbola hainy loatra am'izao fa anisan'ny reharehan'ny gasy izy tam'izany fotoanariny amin'ny resaka fandraharahana tiako tenena moa niverenako anatin'ny resaka fitiavana tanindrazana fandrosoana de zao isika rehefa miresaka andreo raha le tena resaka tanindrazana fotsiny ho an'ny mpitantana zao ohatra le asan'le hoe fitiavana tanindrazana fandrosoana le fitiavana sy le fandrosoana elako tsisy koa tiako zany reo fa le hoe tanindrazana fotsiny raha tena tiany tanindrazana ao ianao atao tafiditra kely any le fitiavana tsy nde tetatetandeha aka zopirenen'olo lafa zany satria io ino satria ny veritsika foana Siratolo Janariny amin'ny hoe be da be ny mampianatra zaza any ampitan-dranomasina any la France fa tsy nanariny zopirenena Malagasy voatery naka nationalité zany vao afaka mianatra any le zaza ontso ary rehefa mijery angenao le nresahany am'le hoe iza moa tsy anao zao any fitiavana zany ka tianao zanakao fa tsisy naneranao na ianao zany safidy an'izay ok bravo zany tsy maninona tsy olana tsisy anenjika anao am'izany fa safidy ohatrany safidy rehetrarehetra iny fa ila izy mifangaro sy mifanosona amin'ny fitantanandraraha-pirenena ianao androm-panjakana iray eto Madagasikara lehibe ny folo alin-da ianao lehibe faratapin'ny folo alin-da asa tsapany folo alin-da ve nefa zany hoe le lehibe anay mbola manana lehibe misaporitra sy misalio an'ity zany zay fa io mbola misalio sy misaporitra olona hafa satria zay le nresantsika teo rariny angizy raha tsy ohatra ka tsy navelany ilamina Madagasikara aza miteniteny mihitsy aloha satria filohan'le tonga eto za tsy hiditra anatin'le zay le resahako ara-pitana raha ohatra ka tsy filoha-pirenena izy mety tsy manenina satria tsy miaro ny raha-pirenena sy le resaka 20 centimetatra tsy olana satria raha malalaka kosa koa ange le izy mantsy ny olana ny mpitantana eto indraindray lasa ino moa izy ty rehefa tsy mety ny ataony de hoe inona ny toa-kevitra ataony ka rianina koa raha manao tsy metiko lasa zay mantsy ny lalàna mety tsy mitovy fa ny toa-kevitra apetraky ny mpitantana indray de io zao zavatra mitranga ny Espagne sy ny Portugal ny makasika an'ity le resaka le hoe misy panina elektrika goavambe any de hiteny aka ny any araty firenena manosy jereo fa ohatray ka ny any ve nataoko hoe panina zany le laza atsika de le stage ohatra le atsika mihitsy de izany ve no ataonao référence hoe satria ny any misy zay de rariny olona ry ary mihinana an'le biby any iny ko manino gasy raha mihinana any le olana amiko fahitako an'le izy
tena misy fotoana naleo le mpitantana zany ka lay toakevitra mihitsy io zany tsy hainjareo zay mahatonga lay zay nge resaka le fahasambarana iny nge Siratolo Janahary ao anatin'izay raha nanana ny be da be zany hoe raha hiteny hoe ny aikany izy tsy natao anatin'izy hoe mantra hoe pauvre zany ao anatin'izay fa manana toakevitra be da be any azo ny resahana tao anatin'izay ny amin'ny hoe ny resaka fiovan'ny toetrandro ny resaka iny ty rivodoza mahery ny tsy haiko alora ny teny hoe ny fanoherana ny sinoatran'izany tao anatin'izay fa vao maila izy lasa ty anatiny hoe diso daholo reny taremarika reny mahandry zay fa diso reny taremarika milaza fa mahandry reny zay fa sambatra io le sambatra resahana io mantsy makaka am'le izy raha ny marodrefy tokony manomboka eo amin'ny tenany ty misy fanahian-kevitra namantsika avy any Frantsa any miarabantsika rehetra isika malagasy no tokony anana ambo-posy ho taitra amin'ny zava-misy ampiarina amintsika fomba mpanjanaka zay olona sy zay olona ataon'ny fitaovana ny manao zarazara ho anjakana dia isika samy gasy no asainy mifamono isika vahoaka ny tokony hitsangana sady mandresy lahatra ireo manao hoe politika tsy misy idiranay zany ireo mpitandro filaminana no tambaza ny vola amoritra ny gasy fa ireo mpitandro filaminana ireo ve afaka miaraka amin'ny zareo raha sanatria misy ny tokoa ary ny taranakireo ve tsy anomentsiny azy ireo hoe naninona no nitazapotsiny sy namoritra ny irairaha taminao nefa teny atananao ny fitaovana iadina ny tsirariny sambatra ny malagasy hoy ny filoha fa ny famantaran'ora eny an-tanana ve 100 euro izay mety avy tamin'ny mamelona fianakaviana 10 farafahakeliny raha ny tombana 100 euro lazainy zany hoe le raha le vidy le famantaran'ora eny an-tanana zany no refesina amin'le 100 euro hoe fianakaviana firy zany no mety velona le famantaran'ora anaovany de raha raisina amin'le varotra lao izy zany mihaja amin'ny euro maromaro eny akodiny fa ny fanambaniana le malagasy izay terana ionina amin'ny 100 euro mba ho sambatra dia tsy maintsy mionina sy mangina isika rehetra no mila mifosy mihetsika fa tsy mitazapotsiny izay manao marary soa dia edy akasitrahana zay manao ho an'izay mpitantana manao ihany koa avana vainantenambato anatin'ny diaspora moa zany re mandeha fafatra reny marina le teneninareo tokoa hoe zay manao dia misy konge mpitantana sy ny mpitondra eo tsy voatery lay hoe filoha fa mibedebeny ihany koa manao hoe tena manao fa reny moa le hoe tsy hitan'ny karatra satria lasa fandio ray tandroka reny fa ny fandoto lasa ray siny fa hitan'ny karatra ihany reveo mainty daholo ny akanjony olona dia ny anao fotsy re moa zavatra makasitraka ny nareo avy any ao anatin'izay mihitsy lay faneho-kevitra hoentitsika eto amin'ny fandarana diavonan'ny fandehany makasika an'ilay ilzay parsa ity zany satria isan'ny voizina ihany koa am'izao ny amin'ny hoe le ty fitondrany tinga ny sahany io ny sahany taky an'io sy navita n'izao dingana komisiona zao fa ny tany aloha rinona ny nataony tao anatin'izay de lasa varinany am'le talalotsina anao tsika izy rehefa tsy nanao ovy an'ilay ary raha ny angom-baovao tanterahana Siratolo Janahary de nataony tany aloha zany tao anatin'ity fitakinany nosy malagasy ty fa tsy haiko ny mpitondra tany aloha ngamba tsy nahay an'le oeraoera tam'ireny koa mbola mba tany alohan'ny taona 9 zany ange mbola raha tambajotra tserasera zany raha mbola tsy tetenisa miparika be ny tao anatin'izay ny tany aloha tsy nahay an'le oeraoera de mety tsy hita fa ny fantatra zany hoe nataon'ireo mpitondra tany aloha de nitady firenena hafa nitady tohana hafa ho an'ny Madagascar zany satria fantatra hoe iza lay ataontsika hoe adversaire ve zany iza lay mpifanandrina iza lay mibodiny tany ka nitadiny amin'ny hoe firenena matanjaka ihany koa ampio zahay amin'ity zavatra ity satria zavatra eo zany le efa rariny sy nitsiny sy ny ara-dalàna sy ny resaka hoe fatari amin'ny firenena mikambana sy ny zao de nitady an'izay firenen'izay ho tohana anampy an'ny Madagascar amin'ny famerenana ireo nosy ireo ny fakana azy amin'ny Frantsa sy ny famerenana azy amin'ny Madagascar zany nataon'ny mpitondra tany aloha fa ilay fitondrana ankehitriny zany raha ny tany aloha zany nitady an'izay hoe azon-damosina mafimafy kokoa firenena be mety ihany koa mety hoe zay le nresasika ty hoe raha tsy voky tsara ianao tsy afaka ny taxy miady an'ireo de mety nanao politika ankibo aloha satria raha tsy nge andriamatoa ratsiraka didia ignacy mitahifa lasa korazana izay
nametraka tao anatin'ny boky mena ny politika ankibo i Andriamatoa Ravalomanana Marka zay nametraka tao anatin'ny mapy ny resaka fahavitantena ran-sakafo de tsika moa tao anatin'ny velorano ihany koa nanana an'izay fa tsy haiko hoe reny hita daholo e samy mahafantatra daholo zany mpitantana tetiko sala hoe nony isika fa le nitenenao zay hoe ny tany aloha mety izay tokoa hoe mety ho raha tsy maintsy iresaka zay moa nitady ale hoe iza no iaraka iombona amintsika aloha satria hafahafa kokoa nefa mba misy namanao hoe iaraka teny tingetanina misy satria tamin'ireny koa nisy maromaro ny firenena zay niara-ny salata Madagascar tamin'ny lafy zavatra maro isan-karazany ka reresaka sika fandrosoana sy fampandrosoana tamin'izany reo nge samy mahafantatra daholo reo firenena miara-miasa amintsika reo hoe raha ohatra ka ndeha ataontsika zany hoe tafaverina amintsika malagasy ny Îles Éparses samy mahafantatra daholo reo firenena reo fa misy zavatra arembe tsy tanoano azo trandrahana ao anatin'ireo nosy miparika reo zay anjakan'ny frantsay ka zao la frantsa mbola tsiriritina hatramin'ilay terre rare mipetraka tsara eto amintsika mbola ho avokoa ino mbola ho resantsika iny fa de nytiako tenena zany hoe raha ohatra ka verina Madagascar de Madagascar am'izay fotoana zay manana safidy tsara mihitsy hoe iza no iaraka aminay itrandraka an'ireo arembe reo ka iaraka isitraka an'izay satria nge ohatra an'izay ianao raha mijerytsika ny frantsay zay very finanana tato Afrika be deabe fatatsika zany raha tsy resakasika fa tsy Mali zay nitrandrahan'ny terre rare hatramin'izay aty amintsika ndray zany izy hoe de hitadiny terre rare izy nge manana karena zay tena ke Madagascar tsy mahantra ny Malagasy mety mahantra ny Malagasy eto Madagascar fa tsy Madagascar mihitsy mahantra ary ataon'ny olona fitaovana tsika nonony zay le zavatra mitrangy nonony daholo zay azo nonony eto Madagascar eto zao lasany mialatsiny fa ataoko farangisosiny ity fa ny zavatra hita zany am'izao de mifamadika ny zavatra mitranga ny reny indray ny reny malala indray no minono ny zanaka ny reny indray no minono amin'ny zanaka de aveo amboarina aloha zany ny tsisy lalamby aria io mantsy zay le zavatra ohatra mampimebe eto amin'ity renena ty tsika mieritreritra fa mbola minono amin'ny reny na minono tsy haiko hoe iza daholo nonotsika eto fa ny tena marina izy reny fiakinan-doha fa reny ny tena minono atsika eto satria ny vahoaka malagasy angambany de sasika mieritreritra mety tsy ny tena ny vahoaka malagasy fa mpitondry no mahazo tombony am'le sy minono any aminany mbadibadika any ary mpitondra tsy ny rehetra koa fa olombitsa zalao reny no minono any fa le Madagascar nonono le nonony any de ny tombontsoa ho azo zareo eto Madagascar zany bobaka be fa no misitraka n'lay any ambadibadika any rahantsika malala io olona vitsany izy de toizako lay fanazavana teo tao anatin'izay de ireo mpitondra teo aloha zany tamin'izay hoe niaraka sy nitady an'izay firenena matanjaka sy afaka hiara-mombonantoka mety firenena 2-3-4 ny amin'ny hoe ndao zay apio iady an'ity akan'ity amin'ny frantsay satria tanina io fa lay fitondrana ankehitriny zany de io nitodi-doha avy hatrany tamin'ny frantsay io no nataony zany ny amin'ny hoe nanangana nytony resaka komisiona sy ny ana itony zay zany no kisary misy ao anatin'izay hoe fanazavana ny amin'ny hoe fa inona no mba nataony teo aloha de zay izy zay fa le fitondrana ankehitriny zany tonga de ny safidiny de nyroso tamin'ny hoe iresaka amin'ny frantsay ary lay resaka io nambaran'ny filohan'ny antoko tsara tafina omaly paraina Auguste ny amin'ny hoe ny fatao anatin'ilay resaka zany ny amin'ny hoe mizotra makany amin'ny fiaraha-mitantana ve zany hoe ndao de ahoana ary zany rehefa au moins tsy azona ihany de aloha mba miara-mitantana ao anatin'izay zany ve zany lay resaka nataon'ilay mpitondra ankehitriny baraingo no apetrakatsika ao anatrehan'izay fa inona moa zany tsy ho avalina fa akisaka tsika kely vetivety iny de iresaka an'ilay nosy sakaty sika satria raha ny zavatra misy raha verenana ny teo aloha moa zany de nisy an'ireny fisamborana olona ireny zay verin'ny fitondrana fa manohitra n'ilay tetikasa tiana atao tetikasa zay tsy ahivina trano fa fananganana hôtely lehibe 5 étoiles araka ny fomba fiteny ao amin'ny nosy sakatia de misy mponina nefa ao ireo mponina ireo zay mametra-panontaniana amin'ny hoe aizy zay de atao ahoana zay satria tsy misy ilay fifampidiniana ilay dinika mialohan'ny anatanterahana ny tetikasa zay fahalemena zao fitondrana zao ko autoroute-njare ary moa adininjare hatramin'ny nanao ny étude mialoha de ireo zany
reo vahoaka reo tao anatin'izay rehefa tsy hita hoe makaiza sy hoe ahoana zany sy ahoana tsisy mangarahara tsy hain'le mpitondra koa le mangarahara ao anatin'izay de reny nisy nanohatra de rehefa nisy nanohatra de nisamborona de avy eo ny sasany nomena sazy ohatran'izao ny sasany mitondra matahora maro samihafa amin'ny ity resaka nosaka ity ny amin'izay rehetra manohitra n'izay tetika asa tika atao izay a de raha ny fantatra tamin'ity androany ity de nisy indray ny fampiatsona ny izy reo rehetra zay hoe nisy zany convocation moa zany maromakokoa ho an'ny reo hoe manakatsakana an'izay satria netreretin'ny fitondrana zany fa hoe raha ataontsika raisitsika miteny fotsiny ohatra hoe folo olay tena hoe samy joro samy tena mitambazotra tserasera amin'ny ainao manjery amin'ny trano kala-pifandraisana maro samihafa samy teny amin'ireo tsy fanarahan-dalàna hita satria tsy nisy ny tenerana mialoha tsy nisy ny fiaonana tamin'ny vahoaka tsy nisy ny fakakevitra ny vahoaka samy teny an'izany samy teny fa tsy misy ny mangarahara samy teny fa tsy ara-dalàna satria tsy ahivontsika ihany koa fa tamin'ny taona 2024 ilay efa nifoanana nisy ny didim-pitondrana noraisin'ny ministera tamin'izany nanafoana azy ity ka mandraka androany mbola tsy hita ny didim-pitondrana na ny didim-panjakana na ny didim-pitsarana manafoana io fanapahakevitra fanafoanana ny fifanarana tamin'ilay gouvernement d'Hollande io nefa ankehitriny de miroso moa zany ilay fitrandrana ka zany rehetra zany rehefa niroso zany tamin'ny hoe raisitsika hoa le taremarika ohatra hoe folo lay nanohatra ankehitriny zany rehefa tena nanao an'ilay raha matahora tamin'ny fomba rehetra ny préfet sy ny tariny sy ny aty amin'ny fanjakana foibe de ny ena eo amin'ny telo izy zany amin'izao fotoana izao teloporisanjato le fa le ambony le anakifito tsy hoe lasa nanaiky akory fa noho n'ilay hoe inona moa zany ilay tahotra ny amin'ny hoe tsy afay tonga de maty zany isan'ny feo mandeha zany isan'ny tsindro mandeha ao anatin'izany ny amin'ny hoe tsy problema anjare ange ny anina rehefa aninareo ny tsefa ange ao misy an'izany tsefa zany ange any Antananarivo any rehefa izy le namana le mpitantana anankiray zay ny teny hoe nareo ange rehefa very any de tsisy miraharaha zany nareo ao anatin'izay de somary eo zany satria mety ao koa mbola kely anaka sy ny ohatran'izay ao